Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny faha-efatra ny volana Jolay 2024 izao. Tonga soa ianao eto amin'ity fandaharana anina saza ity, ary Andriamanitra ny kasika ny fonao sy ny sainao mba hatakatra ny sitrapony. Azadiny fa ny loha hevitra amin'ity volana ity dia ny hoe fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka. Halleloia. Hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia mbola misaotra anao zay midera ary mankalaza anao amin'izao andro maraina zao. Tompo, aoka ny fanahy masinao Tompo no amino anay, ary oka ho takatray ny sitraponao, ary eny Tompo mba ahazoanay fifandraisana akaiky aminao. Misaotra raha eo amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Fanahy masinao ampianaro zahay androany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Eno tsara, misy olona miasa amin'ny olon-kafa mandritry ny taona maro, hoe tena olona mahatoky ohatra, kanefa ny mety tsy mahafantatra any mpampiasa azy mihitsy izy. Mety mahafantatra ny fombany izay tiany izay tsy tiany, nefa mety hoe tsy mifampiresaka marina tamin'ny mpampiasa azy izy. Ohatra ianao zao miasa any amin'ny usine, ny tompona orinasa mety tsy mbola niresaka taminao mihitsy hatramin'izay, kanefa mahatoky ianao fa andony karamanao izy, ary izy mahatoky fa anao ny asanao izy. Ary izany indrindra ny mety hoe hitranga amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mety ho fantatsika momba an'i Jesosy, nefa ny mety tsy mbola nianatra niaraka taminy tsika. Ka noho izany, mahafantatra an'i Jesosy ve ianao? Sa manompo azy na hoe miasa ho azy fotsiny? Jereo Paoly, io lehilahy io dia nanana zavatra maro tokony hoe ho reharehany. Nanana zotom-po Paoly, tsy nisy ny asa mafy noho izy. Jereo fa talohany nahatonga azy hoe niaraka tamin'ny tompo, zany hoe nahatonga azy kristianina, dia anisany nanenjika fiangonana maro, nanana zotom-po izy. Olona nianatra ihany koa izy, satria nampianariny ireo mpampianatra lehibe indrindra izany tamin'ny androny izy, ary nisy ny vokatra, ny orana ny fiangonana, fiainana ny ova, nisy asa fanompoana tena namokatra be. Kanefa na dia teo azy izany rehetrarehetra izany, dia nanoratra zavatra mahavariany Paoly, nataony ho faty antoka izany rehetrarehetra izany. Tsy hoe tsinitsinina fotsiny, fa hoe faty antoka. Izany hoe ny zotom-po, ny fianarana, ny vokatra, fanahoana, satria noho ny zavatra tokana hoe mahafantatra an'i Kristy manokana. Tsy hoe manompo azy lavitra, tsy hoe miresaka momba azy foana, tsy hoe manatanteraka asa amin'ny anarany, tsy izay fotsiny, fa ny zava-dehibe dia hoe mahafantatra azy. Raha lasa anabavy malala ao amin'ny tompo, mety hanana asa fanompoana mandroso ianao, mety manana fanompoana tsara lavitra na laza tsara ianao ny fiangonana, kanefa mety mbola lavitra ny fon'i Jesosy Kristy. Mampatsiahy antsika Paoly fa tsy misy afaka misolo ny fifandraisana akaiky aminy. Jereo tsara ohatra ao anaty Baiboly, ny fantatsika tsara ny tantarany Marta sy Maria, mampiseho anazy tsara mihitsy ao amin'ny Luka 10:7-9 ka hatramin'ny 12-9. Nakany amin'ny Marta sy Maria Jesosy. Marta dia niasa mafy tao an-dakozia, niasa ho an'ny tompo izy, karakara, nanompo, mikarakara izay rehetra sy hoe inona zany ny zavatra karakarana any Jesosy Kristy teo. Maria kosa nefa dia
mipetraka teo an-tongotry Jesosy, miaino eo an-toerana. Dia hitanao moa zany hoe manao raha ianao nefa ny namanao mipetraka fotsiny miaino dia nanomboka ny monomono ny Marta no tsy nanampiany Maria nabaviny azy. Dia jereo nefa nisy valy napetsi-po nomeny Jesosy hoe i Maria no nifidy anjara tsara indrindra. Maria tsara tsy nilazainy Jesosy hoe ratsy ny fanompony Marta, tsy niteny an'izany izy, fa nolazainy hoe ny zava-dehibe indrindra dia tsy ny fihetsiketsehana akory fa ny fifandraisana. Amen. Androany firy amintsika ny Marta androany, miasa tsika, mahatoky tsika nefa reraka ary mety lavitra ny fanatrehan'Andriamanitra. Manasanao Jesosy Kristy hipetraka androany, fotoana fohy fotsiny eo an-tongony. Alleloia. Omeko ohatra tsotra ianao araka ilay niteneniko teo hoe misy mpiasa mahatoky eo amin'ny orinasa, mandritry ny 20 taona izy miasa ao. Fantany avokoa ny fombafomba rehetra ao amin'ny orinasa io, lalàna rehetra ao anatin'ny orinasa, nefa ny mbola tsy niresaka marina tamin'ny lehibeny izy, tsy fantany fon'ny lehibeny, ny nofinofy no an'ny orinasa na izay marina mahakasika ny orinasa io. Dia ohatr'izany koa ao am-piangonana ary namana, mety ho fantatsika koa momba an' Jesosy, ireo andininy, ireo fampianarana, ireo fitsipika, nefa mbola tsy miaraka aminy tsika, tsy mbola nanana resaka marina tamin'i Jesosy Kristy tsika. Inona no azonao atao amin'izao andro zao, andro zao maraina zao? Zao no atolotra anao zavatra tsotra saingy anovany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ataovy tsara mihitsy hoe samihafa ny miresaka momba an' Jesosy sy ny miresaka amin'i Jesosy Kristy. Le miresaka momba an' Jesosy ianao afaka mitory-teny ianao ary mila atao zany, afaka manambara ny tenin'Andriamanitra ianao, afaka miteny momba anazy, fa samihafa ny hoe miresaka momba an' Jesosy dia miresaka amin'i Jesosy. Afaka mitory azy ianao mandritry ny andro ray manontolo, mitory-teny mizara andiny, nefa rehefa tsy miresaka amin'ny vantana ianao taminy mandritry ny herinandro dia mila mipetraka ianao. Anio safidy io ny resaka amin'i Jesosy, mivantana ohatra ny reny sakaiza reny. Ny fomba nataterahanao anazy dia izao, amin'ny fivavahanao ajanony ny fanonana famakina teny fotsiny ohatra, na hoe aza mizara lisitra fangatahana fotsiny hoe mila zao tompo vonjeo amin'izao na ataovy an'izao, tsy izay fotsiny, na hoe teny voarindra hoe satria izay nampianarina anao hatramin'ny kely hoe rainaiza any an-danitra masinana ianaranao, tsara manao an'izany rehetrarehetra izany, fa saingy izao ataovy miakatra kokoa ny nivoan'ny fifandraisanao, manombo miresaka amin'ny tompo, tantara ho aminy androm-piainanao, mba tenenao anazy koa ny fomba fahitanao anazy. Izy ve ilay mpanasitrana, izy ve ilay Andriamanitra mpanome an'izay zavatra iren'ny fonao, izy ve ilay rainao, izy ve ilay tianao. Resao izy tenenao azy zany, ohatra ny toy ny tantarahanao amin'ny olona tianao tokoa tsy maintsy hoe olona tianao ny resahanao, ny fifaliana, ny afarerahanao indraindray, mety misy fanontaniana manitikitika anao, na ny tahotra aza mety hoe misy zavatra tahoranao. Tsy mila miandry lahateny ara-pivavahana izy, fa miandry anao izy, miandry anao Jesosy Kristy. Halleloia. Ary apetrako farany indray mandeha ny fanontaniana, ary tena tiako hoe valianao am-ponao, tsy ao amin'ny commentaire fa ao am-ponao, hoe mahafantatra ny Jesosy ve ianao, sa manompo azy fotsiny. Raha mahatsapa ianao io fa mety hoe lasa Marta ny fiainanao,
mahatoky an Jesosy nefa reraka, miasa nefa mety lavitra anazy, dia manasanao androany manao safidy, zao dia izao mihitsiny. Akatony kely ny masonao raha afaka akapio kely ny masonao dia izao miresaha aminazy. Aza tao vavaka voarindrana, vavaka récitation moa zany, fa ataovy resaka marina aminazy. Ambarao fotsiny hoe Tompo te hafantatra anao tsy hoe hanompo anao fotsiny fa te hafantatra anao tanteraka. Amen. Raha mikasika anao aloha ty teny ity androany maraina dia izao soraty amin'ny commentaire hoe tiako ny hahafantatra anao Jesosy Kristy. Amen. Dia hivavaka ho anareo tsirairay avy. Zareo ty direct ty aloha ty hanasa azy ty amin'ny olona izay mila mandre an'izany androany, ary hitanareo ny Andriamanitra, ary ho aminareo ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro. Hivavaka tsika. Raha io amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy dia misaotra anao zay satria mbola nomenao zao fotoana ahafahanay mahafantatra anao zao. Te hifandray lalina aminao zay Tompo, satria ny fakanay tianay tena ho lalina tokoa mba ahakasika anay ianao Tompo, mba ahafantaranay ianao. Tsy te hoe hanompo anao fotsiny zay, hanompo anao zay Tompo, te hafantatra ny sitraponao zay Tompo, te hafantatra ny momba anao zay, te hafantatra ny teninao zay, fa mihoatra an'izany tahaka ny Paoly, te hafantatra anao zay, te hafantatra anao, te ho akaikinao zay. Eny Tompo, te hiaradia aminao, te hafantatra hoe inona ny hevitrao, ary mba te hizara aminao ihany koa Tompo mombamomba anay ny amin'ny hatsipiriany fiainanay azy. Tsirairay avy zay mihainao zao Andriamanitra, dia okenao mianome anay an'izany fitiavana hifandray akaiky aminao zany. Eny, satria ianao ny tomponay, ianao ny Andriamanitray, ianao ny Andriamanitra velona, ianao ny mpanjakanay, ianao ny rainay izay tianay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovako an'izany vavaka izany, miaraka amin'ny herinao fanay masinao. Amen. Amen. Dia tahian'Andriamanitra indrindra ianao ary aza dino, aza manao marita fa mpisafidiana. Afaka manao raharaha ianao, tsy ratsy zany, tsara zany, fa indraindray ianao mila mipetraka dia miaino an' Jesosy Kristy, mila mipetraka dia miresaka aminy, manontany hoe inona ny heviny, inona ny tiany, tahaka n'ireny olo tiany ireny, satria olona tianao izy. Tahian'Andriamanitra daholo ampitiavana be dia be Docteur Renate Lesfauriany.